tsy mpitahina ho anao. Tenin'Andriamanitra ray no andraisantsika afatra hamakivakintsika indray ny tontolo andro androany eo ambany fahasoavan'ny Tompo. Jauna 3 ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Andriamanitra dia tsy hoe tezitra foana amintsika na mitady izay fomba samihafa hanamelohana antsika. Tsy marina izany. Betsaka ny hevitra diso sy fanovana ny endrik'Andriamanitra ataon'ny Satana, indrindraindrindra amin'izao andro na vanim-potoana iainantsika izao. Aza mihiny izay lazainy zany tsika fa fetsy sy antsoina hoe rainy lainga ny devoly, ary dia mamita ka hatramin'ny farany izy manao izay averin'olona sy ampiverin-dalana ny olona. Ny ekelezan'Andriamanitra aina fatratra dia ny tsy hanameloka na avery antsika any amin'ny elo akory, fa ny hanamarinany atsika ka hitondra atsika rehetrarehetra any amin'ny toerana izay misy azy ratra izay. Ekena riavaka fa mba ho marina eo anatrehany isika ka hita ny tavany, dia nametraka fepetra maro Jehova. Ekena koa fa tsy ho tanteraka izany rehetrarehetra izany, satria marefo sy osa ara-panahy ny olombelona, ka izy Andriamanitra mihitsy izay tia sy tianao no nitondra vahaolana sy nanolotra vahaolana antsika. Inona ho ianao izany vahaolana izany? Jesosy Kristy Tompo no vahaolana ho antsika rehetrarehetra natolotr'Andriamanitra maimaim-pony. Maharitra mandrakizay mifamindrapony aminao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Na avaiza na avaiza ny fihevinao, na inona fomba ny taizananao, na manahoana fahalalanao sy mety fari-piainanao, ho famonjena rehetra tsy mahavonjy ny tena noho ny hevin'i Jesosy. Izao sy ianao ihany koa takan'izany, ka dia raiso izy ho tomponao androany. Raiso Jesosy ho tomponao androany, fa tsy manameloka izy na mitsaranao, fa tonga androso ho famonjena ho anao. Ivavaka isika. Mbola faly midera sy makalaza ny anaranao masina mandrakariva izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao Andriamanitra. Resy lahatra ny fitiavana lehibe na asehonao izahay, ny nanafahanao anay raha nitady hangeja sy hamatotra anay amin'ny fatorany lay devoly fahavalo, ny nananamarinanao anay maimaim-poana eo anatrehany fiampangana nataon'ny Satana anay andro manalina araka ny voalaza ny teninao. Misaotra anao izay noho ny amin'izany, fa mbola mampatsiahy anay ianao ankehitriny fa tokony ho masina izahay, tokony handala ny fahamarinana izahay, tokony hanalavitra ny ratsy fanaonay izahay. Nananatra tamin'ny mpitiavana ianao fa tsy tsara na hanameloka anay. Fantatray marina tokoa fa olona andalo izay Andriamanitra, olona malemy izay, ka dia mitalao aminao izay, tazomy izahay fa tsy matananao, tazomy hatramin'ny farany izahay mba ahita ny voninahitrao ratr'izay. Anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay toloranay anao mifiry fisaorana feno amin'izay efa nataonao sy mbola ataonao ary ny ataonao amin'ny ho avinay rehetrarehetra. Misaotra Jehova. Amen.